Mahakasika ny voka-pifidianana vonjo maika ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao dia mitarika vonjo maika aloha izany araky ny foronam-bokatra izay navoaka tamin'iny androny omaly iny ry zareo avy eo anivony Irmara ary manaraka azy ao moa ry zareo avy ao anatin'ny Antokotima ary laharana fahatelo sy fahaefatra kosa no misy ry zareo avy ao anatin'ny Antokotia Tanindrazana sy ry zareo avy ao anatin'ny mouvement Gasikara. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanandro eto. Tsy ampy-andela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny video zay levako ito isanandro ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny fanatsipiko tary am-piantohana dia ny mahakasika ny foronam-bokatra izay amin'ny ankapobeny ao Antananarivo renivohitra ao no himatamatisantsika amin'ity androandroany ity. Fa milohana hanarantsika an'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mahakasika ny raharaha fanondranana volamena olona roa no voasambotra tratra nitondra volamena bolongany izay miisa telo milanja 13 faingo 7,20 kilao teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'iny androny omaly iny. Ny mpiasan'ny faditseranana no nahita ireo volamena ireo tao anatin'ny entany mpandeha teratany malagasy iray izay nikasa iondrana sidina hihazo any Addis Abeba ary mitohy moa ny fanadihadiana mahakasika n'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Ny eo amin'ny mahakasika fifidianana kominaly indray tany Antsiranana tany nisy kandida mpanolotsaina izay voasambotra tamin'iny androny omaly iny. Etsy ankilan'izay kosa ny tany Toamasina dia voasambotry ny mpitandro ny filaminana teo amin'ny birom-pifidianana Sezeradama Toamasina i Tody Arnaud izay efa depute teo aloha. Araky ny loharanom-baovao dia voalaza fa resaka fanakorontanana olona handeha hifidy no nisamborana azy. Hadihadina sy nitazomina ao amin'ny zandary section de recherche criminelle tao Toamasina moa izy tamin'izany fotoana izany. Tany mahajanga indray araky ny loharanom-baovao voaray hatrany dia nosamborin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny depute Afakandro Christian ary andrasana ny fanazavana sy ny antony nisamborana azy ireo. Tao anatiny izay fifidianana izay moa nandritra ny latsabato izay nataon'ny filoha Androajoelina rehefa nanontany ny mpanao gazety ny tena dia nilaza fa amin'ny maha olom-pirenena azy dia tonga manefa ny didy izy satria zontsika olom-pirenena tsirairay ny mandray anjara feno amin'ny fifidianana hoy izy. Ny fifidianana ben'ny tanàna dia tena zava-dehibe satria fanamby ny hoe miainga eny fotony ny fampandrosoana. Ny ben'ny tanàna no mikarakara ny tanàna sy ny sosialim-bahoaka. Ny vato iray dia ahafahantsika manangana ny fototra hahatongavana amin'izany hoy hatrany ny filohan'ny repoblika. Nanazava izy ny mahakasika ny yahiahin'olom-pirenena ny Mety sy ny osika dia nanamafy ny filoha fa amin'ny fifidianana toy izao dia tsy maintsy misy amin'ireo kandida ben'ny tanàna no Lany eo fa tsy izay milatsaka rehetra kosa dia ho Lany avokoa. Atsika dia manaja ny rafitra demokratika ka izay Lany dia tohanantsika sy hampiantsika fa izay resy kosa dia tokony manaiky an'izay faharesena izay fa tsy hoe misy ny halatra na misy hosoka hoy hatrany ny filohan'ny repoblika raha nitondra ny teny fanazavana mahakasika ny fifidianana izay natao tamin'iny andro omaly iny. Nitondra ny fanazavana ihany koa moa Andriamatoa Marc Ravalomanana manoloana ny zavanisy tamin'iny andro omaly iny. Araky ny nambaran'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany dia tsy misy ny fomba ilazana fa ara-dalàna ny fifidianana kominaly ity. Nanome ohatra moa izy araky ny zavatra hita eny anivon'ny birom-pifidianana sasansasany ilay resaka ordonnance izay nataony seni hoy izy no lasa manakorontana ny zavatra betsaka mandritra izao fifidianana izao. Ka noho izany dia isan'ny tsy nahafaly an'ity filoha teo aloha ity no sady filoha mpanorona ny Antokotima ity ilay ordonnance izay nomeny seni.
ary isany no ampangainy fa nanakorontana amin'ny iny fifidianana natao omaly iny izany rehetra izany araky ny nambarany hatrany. Raha ny hita teny amin'ny tavany dia hita taratra fa tena kivikivy sy tena resy tanteraka ny tenany manoloana ny zavamisy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Satria mantsy raha ny zavamisy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao dia tsy arakaraky ny eritreretiny ireo avy eo anivon'ny tokotima no zavamisy ao an-drenivohitra ao fa lasa misy fahadisom-pantenana ihany ny amin'izy ireo manoloana ny kandida izay natolotry n'izy ireo raha toa ka niandrandra fatratra izy ireo amin'izay fandresen'ny kandidan'izy ireo zay ao Antananarivo renivohitra ao fa araky ny foronam-bokatra izay foronam-bokatra vonjy-maika voaray hatreto dia toa any amin'ny laharana faharoa no misy any kandidan'izy ireo raha ny filaharana vonjy-maika izay navoaka tamin'iny andro omaly alina iny no jerena ankaika sy matimatesana amin'izao ankehitriny izao ka ny kandida nirmara araky izany no mitazona ny laharana voalohany amin'izay foronam-bokatra vonjy-maika izay satria mantsy ny kandida Harilala Ramanantsoa izay laharana fahafito sy tojo Ravalomanana laharana fahefatra no mifanandrina mivantana raha ny foronana ankapobe ny vonjy-maika hita ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fifidianana kominaly izao. Manaraka azy ireo ihany koa ny kandidata Inarazafinjoelina izay laharana faharoa sy kandida GASY Arafensoa izay laharana fahaenina. Marihina fa tombana hita ireo rehefa natao ny fanisaham-bato teny anivon'ny birom-pifidianana vitsivitsy tao an-drenivohitra ary andrasana ny tena voka-pifidianana ofisialy izay hovoaka ny CENI manoloana an'izay valy ny fifidianana tao Antananarivo renivohitra izay. Izay moa ilay hoe samby lany avokoa ireo rehetra izay nirotsaka. Ao ny lany vola, ao ny lany fotoana ary ao ihany koa ny lanim-bahoaka tao anatin' izay fifidianana kominaly izay natao tamin'iny andro omaly iny. Ka dia mankahery sahady ho an'ireo izay mety tsy ho lany amin'ity voka-pifidianana izay hoavoaka ny CENI mandritra izao fifidianana kominaly izay natao tamin'iny andro omaly iny ary mirary soa ihany koa ho an'ireo izay lany ary aingane mba havita be amina didy amanandraikitra izay miandry azy ireo fa tsy sanatria akory indeha menopaozy fotsiny rehefa ho lany eo. Ary raha tsy misy fiovana izao foronam-bokatra vonjy-maika ao Antananarivo renivohitra izao ka mety hampandany ny kandidany irmara izao ka mety ho tapitra treo aloha izany ny nofinofiny ireo avy eo anivony antokotima amin'ny fifidianana tamin'ity taona ity satria mantsy rehefa nirotsaka filoham-pirenena dia tsy lany rehefa avy eo nandrotsaka kandida tamin'ny solombavambahoaka indray dia misy ny lany tamin'izy ireo ary maro ihany koa ny tsy lany. Izao ndray rehefa nirotsaka ben'ny tanàna indray dia iny fa voasakana andriamatoa Marc Ravalomanana izay tsy nazo nirotsaka noho ny tsy fahavenona ny taratasy teo am'resaka araketra izay dia nanolotra ny zanany amin'ny anarany izay moa izy mba hirotsaka vidina ho kandida ao Antananarivo renivohitra ao ary izao mety tsy ho lany izao ndray raha tsy misy fiovana io foronam-bokatra io ka dia mankahery ireo rehetra avy ao anivon'ny tokotima Sahady amin'izao fahazahona foronam-bokatra vonjy-maika izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.